Bonjour à tous, bon sabbat. Au nom du département JA, je tenais à vous souhaiter la bienvenue, que ce soit aux petits, aux grands, JA ou pas JA, et aussi à ceux qui nous regardent en direct. Même s'il fait froid, j'espère que la grâce et l'amour de Dieu réchauffera notre cœur et que nous passons quand même un agréable sabbat. Amen. Je vous invite à vous lever pour la lecture. Oui, le Seigneur est grand, il mérite les louanges. Il est plus terrible que tous les dieux. Les dieux des autres peuples ne valent rien, mais le Seigneur a fait le ciel. Son visage brille de lumière et de beauté, sa puissance et sa beauté remplissent son temple. Souviens-toi de nous, Seigneur, toi qui es bon pour ton peuple. Fais quelque chose pour nous, toi notre Sauveur. Ainsi, nous pourrons voir le bonheur de ceux que tu as choisis. Nous nous réjouirons de la joie de ton peuple. Nous partagerons la fierté de ceux qui t'appartiennent. Mais le Seigneur les a délivrés pour montrer sa gloire, pour faire voir sa puissance. Merci au Seigneur Dieu d'Israël, depuis toujours et pour toujours. Et tout le peuple dira, oui, qu'il en soit ainsi, chantez la louange du Seigneur. Amen.
Andriamanitra rainay izay ny an-danitro, Andriamanitra fitiavana, nanolotra ny zananay tokana, maty ho anay, ary ilay zanaka no maty ho anay no mahatonga anay afaka miaona aminao amin'izao maraina izao. Teraina tompo ianao. Eny tsy mendrika tokoa izay nefa nafoinao miainao ho anay. Mba azahoanay famelan-keloka. Noho izany tompo dia mangataka indrindra ny rasoanao Jesosy, hamafa ny fahotanay rehetra, ka mba ho madio izay raha manatrika izao fotoana izao. Diovy ny fonay, diovy ny sainay, araka ny hira izay nirainay teo. Ho ankehitriny Jesosy io, satria efa rako ny ranao, ny fahotanay, voafafanao, dia mangataka indrindra ny fahafenony fanainao masina ato anatinay. Aoka ho eto anivonay ianao, satria ianao eto no mahazava-dehibe izao fotoana izao. Amin'ny anaranao Jesosy. Bonjour à tous. Je vous invite à rester debout et à prendre votre Bible sur Malachie 3, verset 8. Je vous réponds, est-il normal de tromper Dieu? Pourtant vous me trompez. En quoi, me demandez-vous? Dans le versement de la dîme et dans vos offrandes. Nous continuons avec Luc 16, verset 10. Celui qui est fidèle dans les petites choses est aussi fidèle dans les grandes. Celui qui est malhonnête dans les petites choses est aussi malhonnête dans les grandes. Nous allons passer aux dîmes et offrandes. Pour cela, il y aura 2 passages. Le premier passage pour les offrandes et le deuxième pour notre projet qui est la construction de notre église.
Mivavaka-tsika. Ray aman-drano misaotra anao izay satria mbola afaka nanolotra ho anao. Misaotra anao koa satria mino izay fa niraisinao ny fanoloran-tenanay tsirairay avy. Oka tompo mba ho fanatitra velona masina kasitrahanao izay amin'ity sabata ity. Ary tena ho masina ho anao ny fanatitra sy ny ampafolony izay nomena anao koa raiso ankasitrao mba ho manitra eo amin'ny seza fiandriananao izany. Dia ampio izay tsirairay avy mbola ananao atolotra mandrakariva ho voninahitry ny anaranao. Ary ho an'izay tsy nanana natolotra kosa androany dia mino izahay fa ianao any hanampy an'izy ireo ahafahany manolotra indray amin'ny fotoana rehetra. Dia izany vavaka izany no iriko sangatahako amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen.
Bonjour. Donc je vais inviter tous les autres enfants qui ne sont pas devant à vous rapprocher s'il vous plaît. Tous en chantant que l'amour soit notre devise. Prêtez l'oreille, il a des choses à vous dire. Ouvrez vos cœurs à sa parole divine. Bonjour les enfants. Il me fortifie, c'est lui ma source de joie. Il m'a redonné la vie, la vraie vie, par sa victoire à la croix. L'histoire d'une petite poule grise. Alors c'est une petite poule grise qui était en train de se promener dans la basse-cour. Et puis à un moment elle perd une plume. Elle la regarde tomber. Elle se dit c'est pas grave, de toute façon, plus j'en perds, plus je m'embellis. Plus j'en perdrai, plus je serai belle. Et puis, elle s'en alla et dans son poulailler pour dormir. Mais il y a une petite poule blanche qui l'a entendue. Mais elle faisait ça en rigolant, bien sûr. Mais la poule blanche, elle n'avait pas cru qu'elle rigolait. Donc la poule blanche, elle allait voir sa voisine et elle lui dit « T'as entendu ? Il y en a une d'entre nous qui a l'intention de perdre toutes ses plumes pour devenir plus belle. » Quelle drôle d'idée, dit la poule rousse. On va voir demain, on va dire ça aux copines demain. Alors elles rentrèrent dans leur poulailler pour dormir. Dès le lendemain matin, elles allèrent voir leurs copines. Vous savez qu'il y a une d'entre nous qui veut perdre toutes ses plumes. Elle dit qu'elle va devenir plus belle. Mais quelle drôle d'idée. Et puis elles vaquèrent à leurs occupations. Sauf que la petite poule grise, elle n'était pas très loin et elle a tout entendu. Mais elle a déjà oublié que la veille, c'était elle qui avait perdu la plume, puisqu'elle disait ça en plaisantant. Et elle s'imaginait pas du tout que c'était d'elle qu'on parlait. Elle dit, mais quelle drôle d'idée. Alors, elle, comme elle aime bien radoter aussi, elle aime bien parler, ben, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle est partie voir tous les animaux de la ferme pour raconter l'histoire. D'abord, elle est partie voir les chèvres. Vous savez quoi ? Il y en a une d'entre nous, elle veut perdre toutes ses plumes pour s'embellir. Quoi ? Mais c'est quoi cette idée saugrenue ? Si, je vous assure, je sais toute la vérité, c'est absolument vrai. Et ensuite, elle s'en alla et elle est partie voir cette fois-ci les moutons. Vous avez entendu ? Il y a une poule d'entre nous qui veut perdre toutes ses plumes, elle dit qu'elle sera beaucoup plus belle après. Mais c'est vraiment une idée étrange. Et puis elle allait faire ça. Elle a fait ça toute l'après-midi. Elle est partie voir tous les animaux de la basse-cour pour raconter cette histoire. Sans savoir qu'il s'agissait d'elle, bien entendu. Alors que les animaux trouvaient ça étrange, tous les animaux sont venus au poulailler. Et sont venus la voir. Mais alors, cette histoire, elle est vraie ? Il y a une poule d'entre vous qui veut vraiment perdre toutes ses plumes. Et puis, la petite poule grise regarda la poule blanche et la poule rousse de qui elle a entendu l'histoire. Et elle dit à tous les animaux, « Mais si, je vous assure, c'est absolument vrai. » En parlant aux poules blanches et poules rouges, « que c'est vrai, je vous ai entendu dire ça ce matin. » Et les deux autres poules la regardèrent bizarrement, puis dirent, mais tu devrais le savoir puisqu'il s'agit de toi. » Mais comment ça, moi ? Mais pas du tout, j'ai pas du tout l'intention de me déplumer. Mais qui vous a permis d'aller raconter cette histoire sans connaître vraiment la vérité ? Qui vous a permis ? On va pas raconter des histoires comme ça sans connaître la vérité, sans savoir si c'est vrai. Mais c'est quoi la morale de l'histoire, les enfants ? Parce que du coup, elle s'est fâchée, Elle s'est beaucoup fâchée, la poule. De pas rapporter ? Exactement. Il faut, si vous entendez des histoires, s'il y a une copine, un camarade de classe qui vient vous voir pour vous dire vous savez quoi, lui, un tel il est comme ci, un tel il est comme ça, il faut d'abord vérifier si c'est vraiment la vérité et ne pas aller radoter, raconter les rumeurs, parce que tout ce qui peut sortir de votre bouche peut avoir une conséquence. Et c'est un peu comme une tache d'huile des fois. Vous savez, les taches d'huile, quand on renverse sur les vêtements, même si on met à la machine à laver, ça ne va pas forcément s'effacer. Il va y avoir quand même la tache qui va rester.
Donc, avant de raconter des histoires qu'on vous raconte, eh bien, il faut d'abord vérifier si c'est la vérité, d'une. De deux, avant d'aller la raconter, est-ce que ça va faire du bien ou du mal? Et enfin, de se dire, est-ce que c'est vraiment utile ce que je vais raconter? Parce que ça peut vraiment avoir des graves conséquences et ça peut faire du mal aux autres. Donc, il faut faire attention à ce que vous dites. Voilà. Je vous invite à vous lever. Nous allons lire la parole de Dieu, donc je vous invite à ouvrir votre Bible. Nous allons lire dans Jean chapitre 10, versets 7 à 10. Jean chapitre 10, versets 7 à 10. Au nom de Jésus. Jésus leur dit encore, « En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient même avec abondance. Amen. Maria,
Mbola faly miarabantsika indray ny tenako tratra an'izao andro fitsaharana firavoravona izao. Somary mangatsika kanefa ny tompony hanafanantsika, hanadinony atsika, fanafanatsika kosa. Ary miaraba ihany koa ireo izay manaraka an'izao fandarana izao amin'ny alalan'ny internet. Hialatsindrindrany fa somary taraiky izay tsy mora manao zavatra kanefa dia ny tompony ombatsika tsirairay avy. Raha ny marina, raha nanomana ny teny izay ho zaraina amintsika, dia tsy ny hery ny fiainana mandrakizay mihitsy no nomanina fa momba ny fahamasinana. Fahamasinana eo amin'ny fitenenana. Fa omaly dia ny hery ny fiainana mandrakizay no teny nomeny fanahy masina. Dia nantany tena ny tenako fa maninona no miova tahak'izany. Nefa rehefa nanomana ilay momba ny fahamasinana dia azo antoka fa teo ny fanahy masina ary tsy tamin'ny heritsaina ny tena, satria tsy vitan'ny tena zany mandeha amin'ny heritsaina. Ary an'io maraina vao azoko ny antony. Ny fahamasinana dia hojerentsika amin'ny fomba fiteny androany hariva. Fa tsy afaka miroso amin'ny fahamasinana isika. Tsy afaka miroso amin'ny fahamasinana isika raha tsy mandray ny fiainana izay maharitra mandrakizay. Gagagaga ahoana ary zany? Fiainana mandrakizay ngatsy rehefa atsoatsy, rehefa tonga Jesosy dia manomboka ny fiainana mandrakizay. Izany koa ny zavatra ninoko riavana hatramin'izay. Kanefa ny fiainana miandrakizay, ny fiainana mandrakizay dia tsy metomboka rehefa tonga eny amin'ny raolanitra Kristy. Ary izy ny voalohany mielohan'ny fahamasinana, mielohan'ny tena fiainana kristianina. Dia jerentsika Jaona 5:4-20. Inona lazainy Jaona 5:4-20? Ny andovana ny zany hoe fiainana, ny hananana zany fiainana mandrakizay dia misy antony, misy condition anankiroa. Jaona 5:4. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mandre ny teniko, ka mino izay nanirakay no manana fiainana mandrakizay. Izay ahoana? Mandre ny tenin'Andriamanitra ary izay mino dia manana fiainana mandrakizay. Raha mandre ny tenin'Andriamanitra ianao, anio. Raha mino a Jesosy Kristy ianao, anio. Dia anio manomboka ny fiainanao izay haharitra mandrakizay. Dia ho jerentsika akaikaiky mikasika n'ity fiainana ity. Mila azontsika ny dikan'ity fiainana ity. Rehefa azontsika ny dikan'ny fiainana dia mazava amintsika fa metomboka amin'ny fiainana mandrakizay ny fiainana kristianina. Ny fiainana ao amin'ny tenin'Andriamanitra dia manana dikateny telo amin'ny teny grika. Zany hoe ao amin'ny tenin'Andriamanitra rehefa mampiasa ilay hoe fiainana dia indraindray izy bios amin'ny teny grika, indraindray izy psyché
amin'ny teny grika ary indraindray izy zoe amin'ny teny grika. Bios, indraindray izy psyché ary indraindray izy zoe. Bios, lioka toko favalo 440, dia ho vakitsika. Lioka toko favalo 440. Ireo teny amin'ny tsilo dia izay mandre, fa nono mandeha izy dia voageza ny fiahiahina sy ny arena ary ny fahafanaretana izao fiainana, izao bios izao, ka tsy mahavanimboa. Ny fiainana eto dia adika amin'ny teny hoe bios. Izany hoe ny bios dia ilay fiainan'olona, ny fahafinaretana, ny arena ananany, les biens matériels, izay ilaina avokoa. Fahafinaretana, sport, ilaina avokoa. Kanefa ny tenin'Andriamanitra dia milaza fa aoka tsy anageja ny tenin'Andriamanitra. Étouffer la parole. Ary ao anatin'ny teny hoe bios, misy hoe biologie, izany hoe ilay fiainana, ilay fotepotepo, ilay sela, ilay fiainan'ny sela, ilay fiainan'ny maso, ny taova rehetra ato anatintsika dia bios. Ary ny fitsaboana, ny amin'ny fitsaboana dia mandinika, io ny tena esany mafy, diniany mafy, io fiainana bios io. Psyché, ilay dika teny atao hoe fiainana faharoa, dia hitantsika ao amin'ny Matio toko 4:5-20. Matio 4:5-20. Psyché indray no ampiasaina rehefa milaza ny hoe fiainana. Dia ho vakitsika 4:5-20. Dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany: raha misy olona tanaraka aoka izy andany tenany sy hitondra ny hazo fijaliana ka anaraka ahy. 5:20. Fa na iza no tahamonjy ny psyché ny ainy dia ahavery azy, ary na iza no ahavery ny psyché ny ainy no ny amiko dia hazo izany. Inona indray ity psyché ity? Psyché ity indray dia ny saina, ny fihetsepo, ny sitrapo. Ary Jesosy dia milaza fa rafoinao ny sitraponao, rafoinao ny sitraponao. Na iza tahamonjy ny psyché dia hamonjy, dia ahavery azy. Ary na iza no ahavery ny psyché no ny amiko dia azo izany. Izany hoe rafoinao ny eritreritrao, ilay psyché, dia andray ny fisainan'Andriamanitra. Rafoinao ny sitraponao, dia andray ny sitrapon'Andriamanitra. Rafoinao ny fihetseponao, sentiment, dia andray kosa ny fihetsepo, ny sentiment an'Andriamanitra. Psyché. Fahatelo. Inona le fahatelo? Manontany ihany aho fa so matory tratran'ny atsika. Mangatsika mantsy ny aty fa nareo Madagasikara mafana. Zoe. Ny fiainana bios, ny fiainana psyché, na kristianina ianao na tsy kristianina dia manana azy.
manana ny arena, manana ny fafinaretana, bios. Psike, na kristiana ianao na tsy kristiana dia manana an'ilay fiainana atao hoe psike, saina, manana ny sitraponao, manana ny etaetaponao. Fa kosa ity fiainana zoe, dia tsy misy manana azy afa-tsy Andriamanitra irery ihany sy izay mino an Jesosy Kristy. Dia ametraka fanontaniana amintsika. Jaona 3:9-10 manao hoe, toy izao tiavan'Andriamanitra nomeny zanan'ilay tokana mba tsy ho very. Fanana inona? Bios ve? Psike ve? Zoe, fiainana mandrakizay. Ilay fiainana, ilay dika ilay fiainana ao anatin'ilay hoe fiainana mandrakizay dia zoe. Andriamanitra irery ihany manana anazy sy izay rehetra mino azy. Ka tsy ho jerentsika akaikaiky mikasika an'izy ity. Ao amin'ny Jaona 5:5-20, Jaona 10:10 dia ho hitanareo fa ity fiainana atao hoe zoe ity dia amanjatony eo no ampiasaina ao amin'ny testamenta vaovao, une centaine. Ary Kristy, ny vavany Kristy mihitsy no ampiasa azy. Omeko fiainana, omeko fiainana, fiainana, fiainana. Ao amin'ny Jaona 5:5-20 dia milaza fa tahaka ny ray manana zoe, ny ray no manana ny zoe, dia tahaka izany koa ny zanaka Kristy nomeny hanana zoe, ny ray manana zoe, Kristy manana zoe, ary raha mandray Kristy ianao dia manana zoe, ilay fiainana zoe. Ary Jaona 10:10 koa izy dia mbola mampiasa ny hoe zoe, ny mpangalatra tsy avy. Jaona 10:10, ny mpangalatra tsy avy raha tsy angalatra sy hamono ary andringana. Jesosy no miteny eto, izao avy mba ananany zoe, fiainana sady ananany be dia be. Wow, fiainana be dia be, zoe be dia be. Ho jerentsika akaikaiky ara mikasika an'ity zoe ity. Melohan'izany any anefany dia tsara vakina ao amin'ny Tesalonisiana 1:5-7. Tesalonisiana 1:5-7. Ary Andriamanitra ny fiadanana nye ahamasina anareo samy ho tanteraka. Ka aoka arovana avokoa ny fanainareo, ny ainareo, ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian Jesosy Kristy tompontsika. Paoly eto dia mampiseho fa isika olombelona dia manana 3 parties, 3 dimensions. Amin'ny teny gasy izy ataony hoe fanahy, aina, tena. Fa amin'ny teny vazaha izy mazavazava kokoa. Vakitsika zany amin'ilay teny vazaha. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et tout votre être, zany hoe tout notre être, esprit, âme et corps, 3 dimensions. Tsy vatana fotsiny tsika
fa âme esprit. Ka rehefa amin'ny fanazavana manaraka dia ampiasany hoe âme esprit. Âme no teny ho ampiasaiko io, corps moa zany dia mazava ny tena, vatatena. Dia ho ampifandraisitsika amin'ny bios, psyché ary zoé zay dika hoe fiainana. Ny fiainana bios dia ny fiainana ny tena, ao anivon'ny tena. Ilay fafinaretana misakafo, mihinana, manao sport, miakanjo, mitafy, zany. Ny fiainana psyché dia ilay psyché, ilay fiainana atao hoe psyché, fanazavana azy, dia ny fiainan'ny âme. Ampiasa ilay âme zany a, âme. Fisainana, ny sitrapo, ny fihetsem-po, zany rehetrarehetra zany. Ary zoé. Zoé kosa dia inona? Fiainana izy? Fanahy. Bios zany fiainana ara-batana. Psyché ny fiainana ara-tsaina. Ary zoé ny fiainana ara-panahy. Dia hoy tamin'ny voalohany hoe tsy ny rehetra ny manana fiainana ara-panahy. Tsy ny olona rehetra manam-panahy. Fa izay rehetra mino an Jesosy Kristy. Ireo rehetra izay tsy mino an Jesosy Kristy dia hoy Paoly, ahoana filazan'i Paoly? Maty ara-panahy. Kely le soratra Efeziana 2:1 ka hatramin'ny 5. Noho izany dia ho raisitsika ny tenin'Andriamanitra, ny Baiboly, fa ny Baiboly dia ho vakiantsika. Efeziana 2:1 ka hatramin'ny 5. Eto Paoly dia milaza fa noho ny fahotana dia maty ara-panahy ny olombelona. Satria tafasaraka tamin'Andriamanitra. Mort spirituellement car déconnecté de Dieu. Maty. Miaina izy bios, tafy izy. Vatany mandeha tsara mihitsy. Sainy mandeha tsara mihitsy. Fa ny fanainy kosa maty. Satria tafasaraka tamin'Andriamanitra. Dia ho vakiantsika vetivety le Efesiana 2:1 ka hatramin'ny 5. Efesiana 2:1 ka hatramin'ny 5. Ary ianareo dia efa novelominy. Fony-bola maty. Fony-bola maty. Maty ny fahadosoanareo sy ny fahotanareo. Izay nalehanareo fahiny tambola tsy nalala Kristy. Araky ny fomba zao tontolo zao, araky ny mpanapaka ny fanjakana eny amin'ny rivotra, dia ny fanahy izay miasa kehitriny ao anatin'ny zanaky ny tsy fanarahana. Teo amin'ireo ny nitondratsika rehetra tena koa fahiny tamin'ny filany nofontsika, ka nanaovantsika ny dany nofo saina. Ary araky ny toetsika dia zanaky ny fahatezerana toy ny sasany. Fa Andriamanitra izay manan-karena amin'ny famindrapo noho ny halehibeny ny fitiavany izay nitiavany antsika. 5, noho tsara 5. Na dia ny fony-bola maty ny fahadosoana isika dia ahoana? Navelona atsika iza. Navelona atsika niaraka tamin'ny Kristy. Maty ara-panahy noho ny fahadosoana, noho ny fahotana ny olombelona. Fa kosa rehefa mandray an'i Kristy dia velona ara-panahy. Zoé.
mahazo ilay fiainana soe, velona ara-panahy. Ya, velona ara-panahy. Ary io fiainana zoe izay tsy misy afa-tsy ao amin'Andriamanitra dia tsy inona zany fa ilay tena fiainan'Andriamanitra. Ilay natioran'Andriamanitra, ilay toetran'Andriamanitra, ilay endrik'Andriamanitra, ilay fahamasinan'Andriamanitra, ilay herin'Andriamanitra, izay ny ao anatin'ilay fiainana atao hoe zoe. Ary io fiainan'Andriamanitra io dia maharitra mandrakizay. Io fiainana izay atolotr'Andriamanitra anao io, raha mino an'i Kristy ianao, dia fiainana, ilay fiainan'Andriamanitra mihitsy, izay hiainanao dia maharitra mandrakizay. Azontsika amin'izay mahatonga an'ilay izy hoe tsy rehefa tonga Kristy vao azo ilay fiainana, fa rehefa mino an'i Kristy ianao dia efa azonao ilay fiainan'Andriamanitra izay maharitra mandrakizay. Ary rehefa ao amin'ny bokin'i Ezekela dia milaza fa omeko fanahy vaovao. Fo vaovao, Ezekela 1:12. Omeko fanahy vaovao. Anana fanahy vaovao. Ilay fanahin'Andriamanitra sy ny fanahinao olombelona dia ho iray. Ilay fanahin'Andriamanitra, fanahy masina sy ny fanahin'ny olombelona petit e, raha tianareo, dia ho iray. Ary ao anatin'ny fanahy ny misy ny rehetra mahatonga anao hanana fiainana tena atao hoe kristianina, mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, mifanaraka amin'ny toetran'Andriamanitra. Tsy mijanona ao amin'io fanahy io anefa zoe. Tsy mijanona fotsiny ao amin'ny fanahin'olombelona. Averiko kely, vatana, âme, fanahy. Vatana, âme, fanahy. Zany hoe ilay fanahy zany dia efa iray amin'Andriamanitra. Tsy mijanona eo amin'ilay dimension fanahy nefa, fa mipaka any amin'ilay dimension âme, ny fisainana, ny sitrapo, ny fihetsem-po. Zany hoe ny fisainanao zany. Zany hoe ilay fanahy vaovao ao aminao dia hisy fiantraikany eo amin'ny fisainanao. Hisy fiantraikany eo amin'ny toetranao. Hisy fiantraikany eo amin'ny fihetsem-ponao. Ary hisy fiantraikany eo amin'ny vatana, le corps, les 3 dimensions. Fahasalamana, izany no entiny ity fanahy zoe, izay Andriamanitra ihany manana azy. Fa rehefa mino an'i Kristy ianao dia mandray an'io fiainana izay atao hoe zoe io. Ary ao daholo ny zavatra rehetra ananan'Andriamanitra dia hitobaka any aminao, dia ho andeha any amin'ny eritreritrao, dia hiovahira ny fiainanao ray manontolo, maharitra mandrakizay izany. Afaka kristianina ianao, tena kristianina maharitra, fa tsy kristianina anio, fa tsy kristianina ny circonstance, fa tsy kristianina ny olana hoe rehefa misy any ny olana vao kristianina, na rehefa misy ny olana dia tsy kristianina, fa afaka mihitsy ianao kristianina maharitra, mandrakizay. Tsy maharitra kory ary fa mandrakizay. Ity tantara ity no ho amaranana
ao amin'ny jaona toko 5 ity tantara ity tao anatin'ity toe-javatra ao amin'ny jaona toko 5 ity no nilazany Jesosy hoe atolony atsika ny fiainana Zoe izany. Jaona toko 5 ho arahantsika ilay tantara ity zany le atao hoe illustration fa avy ao amin'ny baiboly. Ity zany tena hoe témoignage fa avy ao amin'ny baiboly. Tena hoe ohatra ahitantsika an'izay fandehan'ny zavatra rehetra no azavaina teo. Jaona toko 5 hitanareo amin'ny jaona toko 5 andiny 2:20 ahitantsika ny Kristy manao hoe fa tahaka ny ray manana fiainana Zoe zany dia tahaka izany koa ny zanany nomeny hanana fiainana zay atao hoe Zoe ho azy. Tsy kisendrasendra no eto amin'ny 4:20 Jesosy no milaza an'io. Fa rahantsika ny tantara mialohan'io dia ho azontsika hoe tsy kisendrasendra tokoa matoa Jesosy nilaza an'io. Tantarana rangahy anankiray amin'ny jaona toko 5. Io rangahy anankiray io dia efa 7 taona narary. Taiza moa izy io? Vakitsika vetivety ny andiny tsy ny rehetra angamba fa ho arahantsika miaraka amiko ianareo. Jaona toko 5 andiny voalohany. Rehefa afaka izany dia nisy andro firavoravoan'i Jiosy ary Jesosy niakatra tany Jerosalema. Ary misy farihy any Jerosalema eo akaiky ny vavahadin'ny ondry. Tsy kisendrasendra vavahadin'ny ondry. Izay atao amin'ny hébreu hoe Betesda, misy fialofana 5. Tao amin'ny toerana io dia nisy marary maro. Ao ny jamba, ao ny mandringa, ao ny maty ila. Dia nisy lehilahy anankiray andiny 5 teo izay efa narary 30 taona. Betsaka izany a. Wow, c'est mon âge. Tsy maninona. Voaka internet. 30 taona. Wow. Raha nahita azy mandry Jesosy ka nahalala fa efa toy izany ela izy. Na Jesosy ana mahita hoe ela izany a. Dia hoy izy taminy, hoy Jesosy, dia ho sitrana va ianao? Andiny 7. Ilay marary namaly azy hoe tompoko, raha etsehany rano dia tsy mba misy olona andrombokay eto amin'ny farihy. Nefa raha mandeha aho dia misy olon-kafa misosika eo alohako. Izany hoe nisy rano izany teo a. Dia eo amin'io rano io a misy anjely tonga dia manetsiketsika an'ilay rano dia izay tafaroboka ao dia sitrana. Saingy ity lehilahy ity a dia tsy afa-mihetsika. Raha mihetsika izy a dia tena mikisakisaka ela be, efa nisy tafiditra tao. Dia izany hoe tena tsisy hevitra e. Bloqué ny fiainany. Bloqué ny fiainanao? Misy blocage. Bloqué ny fiainany. Paralysé. Very hevitra. Tsy hita izay atao. Dia hoy Jesosy taminy, andiny 9, mitsangana, eto ny fandrinao ka mandehana. Ary niaraka tamin'izay dia sitrana raha lehilahy ka nitondra ny fandriny dia lasa nandeha. Dia rehefa nandeha izy, tsy ho vakitsika daholo fa fitiniko, dia nifanena tamina Jiosy, dia hoy ilay Jiosy, ka izy tsy nananana fandriana, dia nandro teo amin'ilay fandrinany. Dia sitrana izy izany, dia mibatainy soamantsara ny fandrinany. Ka andro sabata moa ity ny andro. Dia rehefa nibata ilay fandrina izy, dia hoy ilay Jiosy, sabata ianao, ibata ny fandrina?
tsy mety fa hoana iny zao. Qu'est-ce qui se passe? 12 iza ary ireo Jésus zany nanontany azy hoe fiza moa zany lehilahy satria niteny izy hoe kanisy lehilahy zay niteny hoe batao ny fandrinanao dia ny bataiko. Fa iza moa zany lehilahy zany? Eto ny fandrinanao ka hoe mandehana. 13 fa ilay sitrana tsy nahalala azy. Fa niala teo Jesosy satria nisy vahoaka betsaka. Tonga zany Jesosy nanasitrana azy. Et en fait, tsy fantany akory iza moa le lehilahy teo, tellement be dia be le teo mety nandiaingana be koa ny fandehan-javatra, tsy arantsony. Saika zao. Toizatsika dia andefa 14. Rehefa afaka zany dia hitan' Jesosy teo akanjany tempoly raha lehilahy. Fanena ianjany izy taizy tany mikanjany tempoly. Ka hoy izy tamin'izay vao tadidi ity le izy, indro efa sitra ianao. Dia hoy izy Jesosy hoe indro efa sitrana ianao, aza manota intsony. Fandrao anjoanao izay ratsy noho ny teo. Ino tsara le izy efa sitrana ianao zao manana Kristy ianao fa zao aza manota intsony fa raha manota io dia ahoana ozy izy? Fandrao anjoanao izay ratsy noho ny teo. Amin'ny teny frantsay izy dia manao hoe te voilà guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Mety ho pire ny anjoanao fa za manota ianao Misy andiny ve ao amin'ny Baiboly mampatsiaro antsika an'izay hoe condition, zany hoe mbola ho pire raha ohatra ka. Na Matthieu 12:17. Bakitsika vetivety. Matthieu 12:17. Hoy Jesosy, nandroaka demonia Jesosy tamin'io fotoana io. Dia hoy izy 17. Matthieu 12:17. Raha mivoaka amin'ny olona ny fanahy maloto, dia mandeha mitety ny tany tsy misy rano izy, mitady fitsaharana fa tsy mahita. Fa 17. Dia hoy izy, ody any amin'ny tranoko izay nivoako ao, ary noho ny tonga izy dia hitany fa foana ny trano, sady voafafa no voavoatra. 18. Ary dia mandeha izy ka mitondra fanahy 7 hafa koa miaraka amin'izay ratsy noho izy, dia miditra ireo ka mitoetra ao, ary ny faran'izany olona izany dia ratsy noho ny voalohany. Zany hoe nisy olona zany izay nisy devoly tao aminy teo ambany fahefany Satana. Dia nroasiny Jesosy Kristy. Rehefa lasa ilay fanahy, dia ahoana hozy izy Jesosy? Lasa izy fa rehefa any izy dia mety hiverina. Ary amin'izay fotoan'izay fanahy firy no entiny? 7 ratsy noho izy. Zany hoe raha fanahin'ny fahatezerana, entina avy any ny fanahin'ny fialonana, dia tonga avy any ny fanahin'ny inona fatahorana, dia tonga avy any ny fanahin'ny karazany rehetrarehetra zao. Dia mbola pire, mbola ratsy no tamin'ny voalohany. Zany hoe ny nanjoan'ity lehilahy ity izay 70 taona zany, inona? Tsy resaka fotsiny hoe tsy afa-nietsika, fa mihoatra noho izany nahazo an'ity lehilahy ity, matoa Kristy ny teny hoe aza manota.
fa sao ratsy noho ny teo manjoanao. Zany hoe ity lehilahy ity zany ahoana? Olona maty ara-panahy, satria fanahy ratsy no manjaka tao aminy. Maty ara-panahy. Ary rehefa tonga Kristy dia afaka, satria Kristy mbola mahery sambatra antsika, mahery noho ny fanahy ratsy 7, 8,000. Kristy mbola mahery. Efa fanahy vaovao, fanahy vaovao an Kristy no tao amin'ity lehilahy iray ity. Ary satria nandray an Kristy fanahy vaovao ity lehilahy ity, dia taiza izy no hitan Kristy? Tany amin'ny tempoly, tany amin'ny kianja, tsy tany amin'ny boîte de nuit. Kristy koa tsy hoany. Tsy mety le hevitra. Any amin'ny tempoly, fanahoana ny any amin'ny tempoly? Ry havana, rehefa voaova ny fanahy, dia lay âme, ny fisainana, ny finiavana, ny sitrapo dia makaiza? Makany amin'ny fiakovana an'Andriamanitra, fiderana an'Andriamanitra. Ary tsy izay ihany, fa sitrana ny ara-batana ilay ity lehilahy ity. Ny tena maranako azy dia témoignage dia vita. Témoignage fohy ho an'ny tenako. Misy amintsika nefa mahafantatra fa nisy fotoana ny tenako nanana aretina tsy misy fanafodiny. Misy aretina, nisy fotoana, zany hoe efa tsy amin'izao fotoana izao intsony. Inona ny zavatra nitranga ry havana? Lay fanahy milaza fa efa sitra ianao, ny diakapy Kristy nasitran anao. Nekeny saiko l'âme, izany teny fanahy izany. Nekeny saiko izany. Ary dia najanoko ny fanafody anti-douleur. Ary rehefa marary, vatana zany zao, zay efa marary, dia hoy ilay tsaiko manao hoe efa sitranao ao amin'ny Kristy. Marary, efa sitranao amin'ny Kristy. Ary lazaiko anareo fa nianiena ilay douleur. Ary io vadiko vavolombelona fa efa ela zay tsy nitaraina taminy. Ry havana, raiso ilay fiainana Zoe, lay fanahin'Andriamanitra. Ary aoka ekeny sainao. Eo ny adiny kristianina enjana indrindra. Ekeny sainao ve le teny fanahy? Le fanahy efa vaovao. Manaiky ve sainao? Manaiky ve ianao anaraka ny sitrapo? Tsy ho hitanao mihitsy zany fiainana Zoe, lay fiainan'Andriamanitra, raha tsy manaiky ny sainao ary manaraka. Ry havana, lay fiainana ho amaranantsika azy, lay fiainana izay hoe fiainana mandrakizay, dia rehefa mino an Kristy isika dia azontsika izany. Io fiainana io mandrakizay io tsy mitomboka rehefa tonga Kristy, fa rehefa mino an Kristy isika. Ao anatin'io fiainana io, izay adika teny amin'ny hoe teny grika Zoe, dia ao ny natioran'Andriamanitra, ao ny toetran'Andriamanitra, ao ny herin'Andriamanitra, ao ny famasinan'Andriamanitra, ao daholy. Ao kanaiky ny saitsika, ny fotsika, ka tena ahita n'izany fiainan'Andriamanitra izany. Ho lasa fiainan'Andriamanitra ny fiainanao. Ary rehefa azonao izay fiainana izay, dia mandeha ho azy no hitantsika andrano folakandro
ny fahamasinana. Amen. Levons-nous pour la prière. Seigneur, merci pour ce message que tu nous as donné ce matin. Merci de nous rappeler que nous ne pouvons pas avoir la vie éternelle sans passer par toi. Seigneur, à cause de nos péchés, nous nous éloignons de toi et ce n'est pas ce que nous voulons et ce n'est pas ce que tu veux non plus. Enlève, Seigneur, tout le mal que nous avons dans notre cœur. Purifie notre cœur. Enlève le mal que nous avons dans notre esprit. Purifie notre esprit et enlève aussi le mal que nous avons dans notre corps. Purifie aussi notre corps afin que nous puissions recevoir ton Saint-Esprit et que nous puissions te glorifier, te louer et te laisser agir dans notre vie. Si nous allons prendre le déjeuner tout à l'heure, que tu puisses bénir le repas, bénir les personnes qui ont préparé ce repas et que ce repas puisse nous apporter la force et la santé. Garde-nous pour la fin de cette journée de sabbat. Au nom de Jésus, Amen. Ny teny izay tiany tompo ambara amintsika amin'ity tsodrano farany ity dia ao amin'ny Tesalonisiana voalohany 5:17-20. Ary Andriamanitry ny fiadanana ny ahamasina anareo samy ho tanteraka. Ka aoka arovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian' Jesosy Kristy tompontsika. Mahatoky izay miantso anareo sady izy ihany no anefa izany. Amen.